Miarahaba daholo indray tonga soa amity concept vaovao be ty so raha betsaka antsika aloha mijery an'ireto vidéo reto tena nafinahitra be dia androany tsika hiresaka mahakasika ana vidéo vaovao indray ka andao ary atongontsika lasa zao. Concept atsika androany dia mahakasika ny lainga be da be nefa nandainga tamintsika. Efa nandainga voalohany indrindra definition ny lainga. Lainga dia fetsika na teny iray tsy marina hoentina anafenana sy hitenenana zavatra tsy marina. Ny ohatra amin'izany tsy za mihitsy aloha namaky an'io zay zao dia efa ohatra na lainga. Fa nareo koa zao efa nanao an'le hoe tany am-pianarana dia mandainga be mody mamory ndainga be hoe aloha ndaotsika andeha za manana train dia manana tomobile manana 4x4 raha hoy zany nefa n'izany fahotana dia nefa ny lainga tena hoe fahotana, tena hoe fahotana ary zavatra tena anisan'ny tsy tian'Andriamanitra za mandainga zany. Be da be aminareo zao nefa nandainga dia aza atao tsony, aza mamerina tsony ary lainga nge tsy maintsy fantatr'olona foana tsy maintsy fantatr'olona hoe nandainga ianao eveo lasa tsy matoky anao tsony ny olona ary tsy zany ihany fa tena hoe fahotana ny lainga dia aza mandainga tsony zany. Aty mba misy verset kely makasika ny lainga. Dia isaky ny avy mandainga tsika dia inona zavatra tokony ataotsika? Zavatra tokony ataotsika dia mifona. Tsy hoe isaky ny avy mandainga tsika dia hoe mifona. Tsy hoe isaky ny avy mandainga ianao dia mifona fa tokony mivavaka ianao dia miteny hoe Jesosy mifona fa nandainga dia tsy hamerina intsony dia tsy mamerina intsony ianao. Fa tsy hoe isaky ny avy mandainga ianao dia mifona foana. Tokony to dia mahatsapa teny ianao hoe tokony tsy ataoko intsony le mandainga dia ny tena mifona amin'Andriamanitra ianao hoe tsy hamerina intsony dia zay. Somary fohifohy moa ny vidéo atsika androany fa tena manantena fa tena hoe nahazo lesona anareo satria tamin'ity vidéo anankiray ity dia lesona anankiroa nomeko anareo. Tiany zany fa ny lainga nakasika lainga sy ny resaka fifonana. Dia isika zany raha ohatra ka ny zavatra nataontsika tsy nety nataontsika dia tokony mifona foana isika. Dia ity indray moa verset kely ho anareo nakasika mifona. Dia mety moa ka vidéo be da be tsony aloha za efa misy projet kely zay aomenay anareo dia amin'ny vidéo manaraka indray zany mifankahitsika dia moka vidéo hafa mety tonga dia tesinareo zarangazy fa manaraka amin'ny sabotsika dia efa moka vidéo matsiro be ka to dia mijanona eto aloha to dia mijanona eto fa moka vidéo tena matsiro be tsika amin'ny sabotsy tonga avy eto amin'ny chaîne fa tena isy vidéo mahafinaritra eto le izy moa zany tsy niteneniko tamin'ny le farany teo satria somary mbola nanazava lesona moa zany tokony homena foana dia tena hoe nanapita hafatra tamin'ny indray mitoraka iny fa misy vidéo efa onkomaninay tena efa ela moa nanomananay azy ny animation sy ny tariny tena efa nomaninay dia efa vonona le izy asiko extrait kely aloha ohatr'izay zany le izy dia manantena fa io nareo zany amin'ny vidéo io veloma daholo dia amin'ny vidéo tsika mifankahita veloma.